Ampiferena trandriavana anao zao ntsika miona toy izao fa mpizara toy izao mianeny ten'Andriamanitra mandray ny afatra ho an'ny sakafom-panahintsika ihany koa. Ho aminareo izy olom-bofidy araka amin'ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy, amin'ny fanarahana sy famafazany rahany Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 10 Novambra 2020 ibanjenantsika ny lohahevitra hoe iaino ny tempanaraka an'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy saotra ny ankalaza an'Andriamanitra isika. Ny famindram-pon'i Jehovah no raiky mandrakizay. Hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izaho, ho tovoana marak'izay famindram-po, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho, eny efa nenina tamin'ny Davida mpanompoka hoe ampitoetra ny taranako marak'izay aho, ka nanga seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary lanitra ideran'ny fahagagana ataonao Jehovah, ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Amen.
manandratra isika manandratra manandratra ny anarany isika. Mivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra mpiaro ianao, ary tsy mba mandaonay amin'ny ady atrehana fa mame anjara toerana miavaka ho an'ny olona. Ko mankalaza sy midera ame voninahitra anao izahay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay, ko mangataka famindram-ponao hatrany izay, mamindra fo aminay ary mamelany elikay. Fa ny fananao masina izay, hanazavanay ny amin'ny fanambarany teninao, sy hovakiana mba hahaizanay mitombo amin'ny finoana, ary indrindra ahalalanay ny toem-panaraka n'Andriamanitra tokony iainanay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity noty ry havana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 230, 1:1-2 ka hatramin'ny 2:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Avy anaka, miano ahy, ny fatahoronan'i Jehovah no ampianariko anareo. Na izy ianao no maniry fiainana, ka ty andro maro ahitana ny soa, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy. Ary molotrao mba tsy teny fitaka, alaviro ny ratsy, ka manaova soa. Mitadiava fihavanana ka arao zany. Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino fitarainany. Ny tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa, mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah, ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahoriany marina, nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsy sotapaka ireny na dia iray akory azy. Ahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana, ary ny mankahala ny olo-marina ho elohiny. Fa Jehovah manavitra ny fanahiny mpanompony, fa tsy mba hisy elohana izay rehetra mialoka aminy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana. Ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy, ilay tonga monjy izao tontolo izao, ilay hitady sy hamonjy ny very, ilay mitady ianao koa. Mofinaina renesika teo ry havana Salamo 230, 1:1-20 ka hatramin'ny 2:20. Dia salamo soratan'i Davida izay misaotra an'Andriamanitra, ary nandray anatra ho an'izay efa novonjena tamin'ny fahorinana anjo. Nanome anatra izy ka ny fiainana ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia izao: miaro ny lelanao amin'ny ratsy. Miaro ny lelanao amin'ny ratsy. Izay ambara eto dia mitaona antsika tsy hiteny fitaka na lainga, fa mba ilaza fahamarinana mandrakariva. Io lelo io mantsy dia mety hamitaka antsika ratsy voatandrina, fa avy aminy ny soa sy ny ratsy. Ny olona miaina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tokony tsy ho fitahan'ny lela, afaka mifehy tsara izay ambara, ary mandanjalanja izay teneniny. Fa zao voalaza any amin'ny Jakoba any ry havana 4:7. Fa tafitohana amin'ny zavatra maro sika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafitohana amin'ny teny, dia izy ny lehilahy tanteraka ka mafeny ny tenany rehetra koa. Zava-dehibe ry havana, azontsika maneho izany, aizantsika miaro ny lelantsika amin'ny ratsy. Fa ny fahamarinana faharoa me izao ten'Andriamanitra izao koa dia izao ny hoe manaova ny marina. Ny fahamarinana izay ataontsika dia misy mahita, misy miaino koa. Ny fitarainana izay ataon'ny olo-marina, koa rehefa manao ny marina isika dia non'Andriamanitra. Ary tsy hoe miaino fotsiny izy, fa tena mamonjy amin'ny fotoana rehetra, indrindra amin'ny fotoana mampahory. Tsy mahazaka ny olo-marina mijaly Andriamanitra, fa miaro mandrakariva. Ataony miavaka eo anatrehany tsy marina ny manana toe-panaraka an'Andriamanitra. Tsy faty antoka naoviana fanaovana ny marina, ary ezaka tsy maintsy atao. Teo voalaza Paoly any amin'ny Galatiana 4:9 manao hoe: ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro nijinjantsika ratsy reraka isika. Zava-dehibe zany ry havana, manaona ny fiainantsika ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ambara. Fa ny zava-dehibe omeny ten'Andriamanitra farany hatanterahana an'izany dia izao no hoe: mitadiava fihavanana amin'ny Tompo. Mitadiava ny fihavanana amin'ny Tompo. Olona manao ahoana moa zany mitady fihavanana amin'ny Tompo zany? Olona fitiavana ka misokatra sy manampy ny hafa, olona manafo toritoso mangorakoraka ka manao asa tsara mandrakariva, olona samy joro vavy lombelon'ny Tompo
ka manao ny sitrapony. Ny olona mitady fihavanana amin'ny tompo dia vonona amin'izay andrahana azy koa ary manana toe-panahiny rahateo. Raha izany ry havana, ahafantaranao zany toe-panaraka an'Andriamanitra zany ka iainanao, erovanao ny lelanao amin'ny ratsy, anaovanao ny marina ary zao mitady fihavanana mandrakariva amin' Jesosy Kristy. Raha izany ho voninahitr'Andriamanitra. Andeha vavaka isika. Tompo ao misaotra ny mofonaina nomenao izay milaza ny amin'ny fiainany toe-panaraka anao Andriamanitra, voalaza tamin'ny Salamo 4:30. Ka inona no atao? Fiarovana ny lehilahy amin'ny ratsy, ny fanaovana ny marina ary ny fitadiavana fihavanana aminao Andriamanitra. Mivavaka izay ny aombiazan'ny fanatsarana ny radio fahazavana. Mivavaka aminao izay ny tahinao anay tsiraray mahafantatra izany, hiavaozanay isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay, ary ahijoro ho vavolombelonao marina sy ho mpanompo matoky ny teninao, sy ahitianao ka hianasoa ny fiarahamonina misy anay. Jesosy vojeo ny firenenay, sy trano ireo marary mila ny fivavakay, fa mpanasitrana ianao ko atoany ny asan'ny fitsaboana. Atanjao ireo azo pahoriana ka ampiononinao, toandro ireo mareo sikolona, ireo sahirana, vonjeo arovo izay mitep-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahihany amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny fitaizana, ny amin'ny fikasana tsara rehetra. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany vavaka izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay koa manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masinana eny anaranao, ho tonga anieny fanjakanao, atao anieny sitraponao, etsy an-tany ho tahaky ny an-danitra. Omeo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fotoana ravina nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra nylao ny fiadanany tonga nareo voatokana tanteraka ho azy, ka rovony avokoa anie ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy Kristy tombontsika. Mitana ny tokony miny Andriamanitra izay miantso nareo ka ho efainy izany. Amen. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.